génération Z any Nepal nanao révolution tandroany. Tsy nira ela be akory le izy fa mouvement teraka tao amin'ny réseau social. Ny antony nahatonga ny révolte sy ny mouvement sy ty révolution ty de tsotra fotsiny. Nanao censure ny gouvernement tamin'ny réseaux sociaux rony. De tezitra ny olona. De tsy amby an'izay ihany de namono olona 70 ny herim-pamoretana ny gouvernement nepalais. De nanomboka nangotraka ny vahoaka. De tellement ny vahoaka rompotra ka natao vahoaka Nandriamani ny ministre des finances. De nitondra ny premier ministre sy ny membre du gouvernement ametra-pahefana. Fantatra nareo ny antony satria le système soi-disant lazana fa démocratique ohatrin'ny ao Madagasikara ihany de mametraka alohan'ny toerana ny népotisme. Dikan'izany ny fanavakavahana sy fanomezana soa ny fianakaviana sy namana fa tsy ho an'ny vahoaka rehetrarehetra. Atsarovantsika ny fitondran'ny Leandre Rajoelina zany. Fianakaviana ihany no mahazo place ny kama ihany no mahazo place fa izay olona tsy ao anatin'ny cercle de tsy mahazo inenina. Ny mesure antidémocratique dikan'izany lalàna rehetrarehetra na décision rehetrarehetra tsy manaraka ny démocratie, tsy manaja ny démocratie. Ohatra ny Leandre Rajoelina mitondra prédateur ao Madagasikara ohatra. Entsolotra ngeza be, ny corruption ngeza be, surtout ny inégalité des richesses. Ny mpanakarena manakarena be foana de manitra me mahantra foana. Io révolution io de noentin'ny génération Z. Génération Z leo an'ny corruption, génération Z leo an'ny favoritisme, génération Z leo an'ny népotisme, génération Z leo antsolotra en tout genre. Génération Z tellement leo ka andorany parlement nepalais. Sika malagasy efatra amby 30 no maty noho ny ingérence sy ny incompétence ny Leandre Rajoelina plus ny victime erany Madagasikara amin'io crise sanitaire misy ao Madagasikara io. Fa tsika mbola misaotra pory ihany any Leandre Rajoelina. Génération Z ny sasany manana idéologie anovantaniny fa ny génération Z ny malagasy clandestin manodikodina vody amin'ny TikTok manakipy ny maso nefa potehana ny avenirany. Fa ao anatin'ny kizo fa jereo ny nepalais vita nitsangana nefa firenena boudista. Tsy tian'izany hoe miady zany nefa mavita miady ho an'ny taniny sy ho an'ny fahafahany. Avinoana ohatrin'ny koa raha mbola mavita mitsoaka rehefa mahita antsy manapaka anazy fa ny antsika efa hitantsika eo izao ny antsy fa tsika mbola mijanona eo ihany. Akamona ve? Sa fatahorana? Sa fatalité? Ny protection an'ny intérêt zay kely de kely, ny varitsiny sy ny koveta kely. Zay va aloha lapory.